Miarabantsika ampiretan'nyrasana amin'izao maraina izao. Nitatraka bomba be androany, bomba be. Tsy de mpiteny matetika fa hiezaka mihitsy rehefa hiteny amin'izay de bomba no apoakako. Misy zavatra miseho ao amin'ny reto jiolaam-pangalatra reto amin'izao fotoana izao ho an'izy rehetra rehetra ao a. Misy vola 53 milliards, 53 milliards nomeny nga Pierre Bleu, le migatra any Maurice zany. Iza no nomeny an'io vola io? Kiala Vorontsiloza de nga Panina i Beozatsy. Reo zany a no nomeny an'io vola io aninona? Anonganana nga Ravilatava, averiko tsara. Nanome vola any Kiala Vorontsiloza sy i Beozatsy i Pierre Bleu, le migatra ao Maurice, anonganana any Mika Vilatava. Bomba be zany a. Mety gaga nareo ahoana no mahatonga zany satria ny antony de zao. Efa tsy mitovy intsony ny fomba fijery zany a ao amin'ireo jilamboto jilambavy mpitondra reo. Efa samy mijanonjanona ny hoaviny amin'izay hoe ahoana. Hitantsika tsara moa zao le hoe resaka hoe varamada. Ny Beozatsy moa zany de efa manomboka hoainina satria ny Mika sy Rainile kely a, le PM nareo io a, nanao fifanarahana tany amin'ny Amerikanina, fanomenany Amerikanina ny varamada. Zay mifototra tanteraka tamin'ny ady nataon'ny Beozatsy tamin'ny taloha de mbola averiny hatramin'izao hoe raha mbola izy koa anie de tsy hanaiky an'izany. Dikan'ireny tenireny a de efa raikitra ny ady. Hitantsika moa amin'izao fotoana izao be dia be ny hanonga-panjakana, hanonga-panjakana. Ny zavatra misy de zao, reny a diversion daholo reny, fisamborana ry izy moa izy ity, ireo minisitra teo aloha sy ny karazan'ireo zay ataon'ny Kiala Vorontsiloza de zavatra mazava be hoe fisamborana anakonakonan-javatra fotsiny reny, fa tsy misy zavatra azo hiampangana an'ireny olona reny. Tsy misy, tsisy. Tsy misy hoe olona nalainao tamin'ny 28 avril ny telefaoniny a de ampiasainao tany le izy a, de après 5 jours 6 jours après ianao a de milaza hoe nisy an'ireto WhatsApp reto nifaneraserana tamin'ny Ngarajoelina. De raha vakinao nefa le WhatsApp tsy hitanao inona moa zany zao no tokony hampigadra amin'ireny. Amin'izao fotoana izao zany a, samborina le olona de zay vao amoronana dossier. Zany rehetrarehetra zany fikafika masiso daholo, tsy mahagaga zany e. Olona jilambavy moa no minisitra ka inona tsy mahagaga anie zany e. Tsika zany tsy andeha hitaraina intsony, tsy mety, tsy rariny, tsy misy zavatra rariny zany ao Madagasikara. Efa fisainana faikam-body sy faikam-bavy fotsiny ao, tsisy fisanana fa de zay ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao. Izay anongana fa ohatran'ny zareo no ohatran'ny ho tonga lora zao a, satria ny anazy zany efa vonona ny 53 milliards anonganana ny Ngaravilatava. Ary hitantsika tsara ny fihetsiky ny le ramatoa mpitazona bara taloha ny vadiny Ramika moa mpitazona bara taloha tany Iosy izy io. De hitantsika tsara ny fihetsiny tamin'ny fifandraisan-tanany i Kiala Vorontsiloza sy Mikael tamin'le fitsenana avy any Kenya. Hitantsika tsara ny endriny fa raha nanara-maso tsara nareo fa tena narikivy be izy satria fantany zany. Hitodika kely tsika tamin'le hoe dia tany Kenya taka fitombena nahazo tany. Raha ny tena marina fa sika tsy voasa intsony Madagasikara, fa mbola ny sisika moa mba asao satria fahafahambaraka de nandefasana invitation ihany. De ny lingilingy nitondra hoe ampandrarah, hoy izy ampandrarahana alefa-tany, ry brillant-mpangalatra ve nentinao tany? Sy marina hoe nentina tany nga Ravalomanana, fa Ravalomanana zany olona efa mazava koa fa hoe pion fotsiny, efa ataon'ny olona pion fotsiny fa tsy asiany valeur e. Fa ny zavatra niseho tany, ny anton'le sommet mantsy de sommet ifaneraserana amin'ireo mpandraraha ahafahana mahazo
fandrarana zany fanana fanerasera am'ireo olona vonampiasa vola amin'ny firenena rehetra. De mba nantenakany Madagasikara ny fifandraisana aloha de hitantsika tsara iny sary iny, tsy misy mihitsy zany hoe sary ofisiel zany ka hoe mangary posiny filoham-pirenena anankiray andray anao ao. Reny zany de efa mendrika manazava hoe tsisy raharahin'i Macron an'zay Ramika Vilatava any, tsisy raharainy, tsisy valeur ianao zany aminy, ary miporofony zany amin'ny alalana sary ohatrin'ireny ny ahafahana mampiteny azy. De ny zavatra niseho koa, tsy nisy varavarana nisokatra ho an'i Madagasikara mihitsy tany, tsy nisy, fa tena fa voafiny tenenin'i Macron daholo ireo mpandraraha rehetrarehetra fa mikasika amin'i Madagasikara de mihidy ny varavarana. Tsy nisy na fifanarahana ray vitan'ny Madagasikara tany, tsy nisy na fifanarahana entre mpandraraha, tsy nisy. Style fotsiny nataon'le briand mpangalabadin'olona koa moa style fotsiny reny, fa tsisy ninazo tany nody maina na na fomba fandraisana ara tena hoe mamenatra moa, fa za manokana aloha faly aho rehefa alaim-baraka reo jilamboto reo mba zahazazy zay. De nisy moa le hoe nanentina tany Congo iny, tokony ho fantatritsika fa reny firenena reny de membre ao anatin'ny Union Africaine. Congo zany, Congo Brazzaville sy ny rehetrarehetra reny. Reny olona reny matoa reny miantso anao, tsy hoe hiantso anao hanafisafo anao akory, fa miantso anao, mametraka anao hoe arao ny fitsipiky ny Union Africaine sy ny SADC, amin'izay no afaka miverina sy miandrandra ny fankatoavana. Zany hoe takavody koa ny azo tany, fa tsy araky reny jereo na ny salon fandraisana ara, tsy tany amin'ny salon officiel no nandraisan'ny filoha congolais anazy tany amin'ny salon hafa mihitsy ny nandraisany azy. Efa mampiseho zany hoe tsisy raharahin'ny olona anao e. Ka de reny moa rehefa zavatra ohatrin'ireny de niditsika ninandra moa zany ninondrakondrafana de le hoe nandeha nakany ivelany Mikael, de zay fotsiny mody amboarana ny sainy gasy eo. Fa ny zava-misy tsisy ninona fa fahambaraka ny azo tany, taka fitombenana nan'arivorivo de takotakonana amin'ny fitsenana makotrokosika. Tena isan'izay mahay vandoha mihitsy nareo a. De zay misy moa le hoe ny zavatra iseho de zao re olona aloha angambany tonga de tsoriko aminareo, tsy vitavita ho azy iny nandroana diplomate frantsay iny, tsy vitavita ho azy iny, fa hitantsika mivokany afaka kelikely. Fa za zany amin'izao fotoana zao de manao an'ity hetsiky ty fotsiny aho, manao hoe tic tac tic tac tic tac boum, zay anjaranareo am'izay manakatra azy tsy mila fanazavana be zany, fa de zay aloha. Izy samy izy ifanonganao efa miketriketrika mihitsy zany zao be ozatsika lavorontsiloza, satria efa zay misy alliance contre nature zany. Fa tambatambazana indray Pierre Bleu any amin'ny manina mba handefa vola, de io 53 milliards no entina hanonganana nga Mikael Vilatava zany. Zay fa de mahireza daholy Madagasikara any Malagasy.